teo manda nitifitra ny mpanomponao ary nafatesana ny mpanompon'ny mpanjaka ary oria itita mpanomponao mba maty koa. Teo i Davida tamin'ny iraka izao no lazainao amin'ny Joab, aza malahelo amin'izany ianao fa ny sabatra tsy mifidy asiny. Aireo ihany ny adinao amin'ny tanàna ka ravao izy ary miotoky Joab. Ary noho reny vadiny Oria fa maty ny lay dia misaona azy izy. Ary rehefa tafatsaona izy dia nampanalainy Davida ho any an-tranony ary dia novadiny izy ka niteraka zazalahy taminy. Nefa tsy sitraky Jehova izay nataony Davida izany. Amen. Ary le voalazako teo hoe tsika zany androany iresaka momba ny faiblessin'i Davida izay ienany tsirairay hafa miseho amin'ny endrika samihafa. Raha mijery ny Davida tsika dia makafitaritra. Tao anatin'izay zavatra hoe nataony Davida zay dia tamin'ilay teny bekiko teo zany dia miteny Davida any ambony enfin mission accomplie. Satria hoe izay mihitsy ny mission hoe alefa anady Oria dia maty anady izy mba hanafenana ny skandala izay miprovokeny. Satria hoe any anady Oria izay miaramilany kanefa ny vadiny ato mitoejaza itsizany nampitoejaza anazy fa ny mpanjaka ihany koa ka ny kibo tsy azo ofenina fa raha oerana oingana tsy maintsy hoteraka ny zaza iny ary tsy azo tapenana ihany koa ny vavan'olona iteny. Ao anatin'izay nefa dia adininy Davida tateraka hoe Andriamanitra neka tsy mikipy ary tsy rendrarendremana fa hitany avokoa ny zavatra rehetra atao. Fa ny ao anatin'ny sainany voalohany fotsiny dia ahoana ny atao ka mofolena n'ity zavatra ty fa grafy ty raha vao miseho masoandro. Hoy Paul mantsitsika mananadratsika manao hoe ny masirasira kely mahary ny vaingana ray manontolo. Fitsiritana ny Andohany. Fitsiritana ary zay mahatonga ny teny soatra tonga ny Jesosy miteny raha misy ozy izy lehilahy mijery vehivavy ka mitsiritra ny anakiny ao zany ho andry aminy dia efa mijanga efa manota sady izay efa manota ompony. Satria izay tokoa ny Andohany hoe mijery ny masony dia efa eo efa niditra ny fahotana satria nanomboka tamin'ny fitsiritana. Ka moa teny soatra masony aza mitsiritra ny vadiny namanao. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra reny zavatra rehetra nampananaovan'Andriamanitra amintsika reny tsy akory amenona ny Baiboly fa tena hoe misy dikany avokoa aza mitsiritra ny vadiny namanao. Jakoba ihany koa dia miteny hoe Jakoba voalohany ny toko voalohany ihany mindeny fadiminy aby hoe misy eritsidisa hoe raha misy ozy ilay mpanahy aza miteny hoe Jehova no nakafanahy fa Jehova tsy makafanahy olona ary ny fahotana ozy raha toritoriana dia lasa fahafatesany. Ohatr'izay moa zany teny kotsiny dia raha ohatra hoe misy afaka mamaky an'izay dia ohatr'izay mbola zany Jakoba voalohany toko fadimy sy fahaenina sy fahavita anaovana izay. Ny fahotana rehefa toritoroana dia lasa fahafatesany zany hoe fitsiritana dia nitoritoriana tao am-pony ilay izy ary nohony eo ihany koa mba nonga tamin'ny fitsiritana dia mifitsangajangana mivadika fitsangajangana dia eo amin'izay lasaka abus de pouvoir. Abus de pouvoir satria mpanjaka izy ao ambany fifehezany Oria mpanompony. Tao anatin'izay hoe lasa ny afara hatramin'ny famonoana olona sy fandengana zany rehetra zany filalaovana ny hafa ihany koa satria tsy Oria lely ihany no nalefa anady zany nefa le fandefasana ady tsy dia hoe anasika loatra ny tena adiny fa mba niafaty ny ity lehilahy ty ihany dia tsy maintsy misy olona ihany koa miaraka maty tao aminy satria tsy hoe izay ihany nalefa hoe ndany ianao mandeha rery ananjy ihany dia vonona any ianao fa tsy maintsy misy olona hafa ihany koa miaraka maty tao anatin'izay. Navokatra ilay fijerevana ilay vehivavy ho andro fotsiny natonga izay. Dia araka efa nazafaina fahafa izay fanototeo Davida zany miteny enfin matory am-piadanana satria mission accomplie. Kanefa ndraikantsika ilay bakeko farany teo ary rehefa afatsaona izy dia nampanalainy Davida ho an'ny an-tranony ary dia novadiny izy ka niteraka zazalahy taminy. Ny farany io nefa tsy sitraky Jehova izay nataony Davida izany. Tsy sitraky Jehova izay nataony Davida izany. Nolona rehetra an-tanàna zao dia tsisy mieritreritra ninona dia maty anady moa ireo dia tsara fanahy Davida dia nalainy vadiny izany nalainy vadiny ny vaivo izay napetrany. Kanefa kosa Andriamanitra nahita izay zavatra calculeny tao tao anatin'ny fony tao
divanteny tsy sitrany Jehova izany. Itatsika mompony mamakytsika ny Salamo 1:10 any nanahoana ny fomba fifondany Davida tamin'Andriamanitra vokatry zavatra zay rehefa nabaribary teo anatrehany ny zavatra nataony. Fa eto fotsiny zany nifototra ny izy voalohany ny masirasira kely natonga navingana Ramantolo ilay fitsiritina le vehivavy no andro. Deja manino koa mitsangatsangana any amin'ny araky tenda vavy zay taloha hoe il mauvais endroit mauvais moment zany raha mitoerana tsy tokony andehananao dia tsy mety misy zavatra mitsanga aminao foana any tokony ho any amin'ady izy araka amin'ny mpanompondreo nefa tsy tany izy fa tsy mitsangatsangana teny amin'ny tokotany indray izy amin'ny andro riva iny mitazatazana ka ny zavatra nitazanana tany ka vehivavy no andro no hita ilay vehivavy anatin'ny fotoana io mbola vao nitsahatra tamin'ny vatom-bolany io zao makiny tany mamakiny titeny tsika io izy mbonimbony alohaloha zany manoteny mamakiny libra de français tsy haiko ny fomateny anazy mbonimbony teny vonitsahatra tamin'ny fahatom-bolany izy nefa teoriana ty izy bevoka tsika rehetra nefa samy mianta siansa daholo ny vehivavy ao anatin'ny ovulation ihany no bevoka dikeo zany tsy zavatra indray mandeha s'est passé ihany ny fomba ny rany Davida tamin'ity vadin'olona ty de satria hoe tsy hoe vitamine indray mandeha iny ihany zany hoe bevoka tamin'iny ilay vehivavy fa zavatra nataony natetitetika mihitsy le izy ka nifara tamin'ny fananandranaka ny ramatoa mihitsy de tsika koa le any amin'ny obolana tokofahenany rehefa mananatra ny tena avy fijangajangana de izy afaka mitondra afo amin'ny taran'akanjo eo izy olona ka tsy homay afaka manitsaka afo be ka tsy homay tongony de ohatr'izay mihitsy ny zavatra kely ataony izy tena hoe afo laloviny Davida mihitsy le izy ary fantany tsara fa tenin'Andriamanitra de miteny aza mijangajanga fantany kanefa fananina nataony araka le voalaza teo any amin'ny bokyny obola tokofahenany ireo tanora zay namaky ny bokyny obola de mahalala zay tsara satria misy any fananarana ho an'ny vehivavy ho an'ny fiarahana vehivavy janga de manarany an'izay hoe afaka mitondra afo mametraka fantanina moa izy am'izay hoe afaka mitondra afo amin'ny tratran'ny akanjony eo izy ny olona ka tsy homay ny akanjony de afaka manitsaka afo eo izy de tsy homay ny tongony de tsika rehetra mahafantatra hoe raha manitsaka afo ianao tsy maintsy homay ny tongotrao ka tena hoe izay nataony Davida ny lalao afo izy de ny valin'izay tsy maintsy homay izy satria tsy maintsy ametraka takaitra le nandalovana afo iny ay may ny tombo fa nalaoviko mitsahako le afo ka nijangajanga izy de tsy maintsy misy fetrekany zay zavatra zay tsy le izy tsy koa hoe fahotana tsy nafa fahotana zavatra fananina natao mihitsy satria araka le voalazako teo tsy raha oara vakina iteny hoe vao nitsahatra tamin'ny fahadombolana le vehivavy no mandeha no andro no hitany de nefa tsika aveo mahita bevoka izy zany zavatra hoe fa verimberina ary io koa zany hoe de volo de tsy tery lalana ary rehefa mahita faiblesse aminao izy de iny ihany no andavony anao raha olona ty vehivavy ihany koa ny andavony anao ary Davida de hitatsika tsara rehefa zay ny faiblesse ny ty vehivavy izy de tsy maintsy vehivavy ihany koa nandavony de vola anazy atiny lalana misokatra amty fa atiny ameleza anazy comme par hasard iny Davida mijorojoro tena varavarankely de iny misy vehivavy tsara tarehy nandalo mety maro any vehivavy nandalo ty fa tsy tsara tarehy fa ty zany izy tena hoe ty tena misy ary mandevoly nampiasainy devoly izy tsika moa vehivavy ihany koa de zao koa mampiny nandalo teo anatrehany Davida Goliata lavina nandalo teo anatrehany Saoly tsy nahakazo tsy nahafaty anazy fa tena hoe nieskive foana izy nandalo teo anatrehany ireo mpanjaka marobe ny vonina reny tsisy nahazo ny zany fa ity vehivavy ty nahalavo anazy lavo ilay maherin'Andriamanitra ka io zany hoe tsy voatery zavatra tena ngeza be ihany maravo atsika tsy voatery fakapana ngeza be ny hoe tokony toeritsika fa la kelikely madinidinika iny tena mahalavo atsika ary eo miverimberina le izy de lasa lalana hitany fahavalo am'izay de ato misy farafarana misotra rehefa izy anafika anao zao ny atao an'ity fa tonga de lavo fa nalefa teo zany rehetra zany tsisy nalavo amin'ny Davida fa mbola sarony tsara mihitsy miaro an'Andriamanitra miaraka amiko Andriamanitra fa tonga hoe rehefa hoe zay varavarana misy zavatra kely zany tany am-pony ity vehivavy izy de zay nandavony de vola anazy zay zany nifandrika nameleza anazy satria tany ny point faible ka tsika rehetra io samy manana ny faiblesse ny daholo samy manana ny point faible ny daholo
dia anjaratsika ny amizay mijery an'izay mifona amizay zavatra zay hoe ty tompo mbola tena manahirakirana anaty zavatra anankiray ty mba satria ianao au courant le izy ny fahavalo au courant le izy ny tompo ihany koa au courant le izy ka ianao zany mila manantona Andriamanitra na manantona dokotera hoe ity mbola mila consulter anamiko fa tena tsy mba ato izy ty raha ohatra zany varavarana misokatra hoe izy manatona mpandrafitra ianao hoe aleo tapezana ty fa ohatra anaty foana ataony zalalalana andehanana isanandro isanandro ka ohatra zay mihitsy ny fiainatsika tsika zany zavatra misepasy amitsika nefa fantatry Andriamanitra avokoa ireny zavatra misepasy amitsika koa nefa malheureusement fantatry ny devoly ihany koa fatita ny devoly ihany koa ny faible tsika anjaratsika mive amizay hoe manantona n'Andriamanitra foana mba ahafahana mandrafitra an'izay ary tombonao tsika mbola velonena ihany mbola afaka manamboamboatra amin'ny fiainatsika itsika moa zany anoiny tantara mpiainan'i Davida hoe nanahoana tokoa izy ka eto tsika dia mahita sahady ny fetiko hoe zanak'Andriamanitra dia efa resy ny fahotana dia Andriamanitra mifandrika lefa ny devoly zay zanak'Andriamanitra dia efa resy ny fahotana dia tsy tantehan'ota intsony ngamba ny maranako ny anjarako nisy fitsorona olombelona ravavy anankiray pira moizy pira vahiny zany izy atratsika taneniko ny anarany na dia nitonoiny ary ny anarany tanatin'le fitsorona olombelona fa je ne me permets pas de le dire izy zany hoe mitarika olona mitarika groupe zany izy dia mitarika groupe manao intercession mivavaka ohatran'izay dia manao exhortation foana momba ny mba tsy halavo amin'ny fitsangatsangana dia tao anatin'izay fotoana zany efa tsy mba mivavaka ho an'ny tena mihitsy zany izy fa mivavaka ho an'ny hafa fotsiny mba tsy ala dia misy olo misy aniky sasany tanora mitonga aminazy mitaraina hoe mifona ho ana fa lava ohatran'izay dia commence sosotra zany izy fa maninona ary nareo tsy mba mafety ana mihitsy tsy mba miaina amin'ny fahamasinana zao dia sosotra zany izy anatin'izay zavatra zay ohatra ny manameloka an'le olona zany izy sady ohatra ny matsiaro ny tena izy supérieur azy zareo satria izy tsy mba lavitra anatin'izany ka le tanora mandevina anazy lavitra anatin'izay andrinan'izay fotoana zany efa dia nahazo bourse ny andro tany ivelany zany izy tany nahazo ville dia tao anatin'izay nefany ny tsara mihitsy moa le izy ny toerana misy an'zareo tsy mba misy an'izany McDonald sy ana zany dia indray andro amizay zany izy nifanena tamin'olona anankiray dia mba nitondratondrana anazy nandeha McDonald sy nandeha McDo sy rehetrarehetra dia mba lehilahy koa kristiana ihany koa kanefa lavitra anatin'izay fitsangatsangana zay izy dia tia zany izy vao tena hoe nahatsiaro kay tsy mora no manohitra an'le izy dia sady izy zany tsy mba nivavaka ho an'ny tenany mba niary ny tena eny zavatra zay mba nifona hoe mba mitenan'Andriamanitra arovy mba tsy lava mitsangatsangana fa faly manome tsiny an'izay olona lava fotsiny faly mitsindrony hoe manoma zany hoe izandrony hoe intouchable fieritreretany ny tenany kanefa ny fahavalo dia miezaka foana ity zany mbola tsy nifermeny ty aty dia teo zany izy vao natsiaro tena hoe rehefa lavitra amin'izay izy zaho reny manome tsiny manisy feso an'ireny namako izay milaza izay mitaraty amina kanefa zaho ty resaka McDonald no nahalavo ana dia teo vao nifona tamin'Andriamanitra izy dia namangy anazy zany ny tompo miteny hoe ianao ny anaka tsy mba niary ny tenanao no variana mijery ny hafa ianao dia tsy mba niary ny tenanao fa ndany ianao mifandraisiko ny fonanao fa ndany ianao mijery volombelona ary mifona amin'ireo olona tabatabainao fa lavo izy ireo ndany ianao mifona aminazy dia teo izy miteny mifona aminao vidoko ihany fa ny ndeha hifona amin'izy ireny dia ahoana fomba fijery zareo ana amaika ireo anao misy manamiteniteny anay ireny nefa kainao ohatro ihany fa iveo tsy nekeny fanahy masina mihitsy zany izy raha tsy andeha hijoroako olombelona sy hifona amin'ireny olona tabatabainy sy tondrony ohatra ireny rehefa sendra lavitra anatin'izay tanatin'ny fivoriany zareo ihany ny tenenany anazy sady miprésente excuse izy no miteny zany hoe mila miambina atsika fa tsy tery lana tokoa ny fahavalo dia zaho izy tena mieritreritra hoe miala daholo reto namako reto tsy resaka aminahy tsony reto namako reto kanefa tsy zany zany zavatra seho fa nanome Paoly anazy daholo ny namany dia miteny tena mila miambina atsika fa ny fahavalo tsika dia tena tsy tery lalana ka ohatran'izay le izy hoe ny zavatra izay tsy ambena atsika satria zany tsy hoe intouchable atsika na dia hoe zanak'Andriamanitra raha jereo Davida tena irayrain'Andriamanitra mihitsy nahita olona tahaka ny teboko manana tempon'Andriamanitra izy Andriamanitra mihitsy nahita zany kanefa ny lavo ihany izy tsy hoe intouchable atsika satria zanak'Andriamanitra fa mama fazahoa kazamba malaina fatsy fantatrabe sayovanona namini hariva namini mara
ti